Anapaka ambotsika ny fiadanan'i Kristy. Amin'ity alahady 20 marsa 2024 ity, aladiny sampam-pifina, aladiny sapakazo, izay ankalazana an' Jesosy Kristy miditra amboninahitra sy amin'ny fomba manetiketika ao Jerosalema. Vavaka aloha isika miroan'izany rehetra zany. Sotranao zay raha io fa miara-mankalaza anao zay miaraka amin'ireo fiangonana era-tany sy zao tontolo zao amin'ny fankalazana ny zanakao izay miditra amboninahitra ao Jerosalema amin'ny alalan'ny aladiny sampam-pify. Dia nety koa zay mankalaza anao sy manome voninahitra n'ilay zanakao dia mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo dia vozony anay fanoloran-tenanay ho atolotray ny tenanay fa olonao zay ary ianao Andriamanitray hatramin'ny talondrina sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ny bokin'i Zakaria toko fasivy andininy fasivy ka hatramin'ny faraika amby folo no anjara mofinaina ao antsika amin'ity aladiny sampam-pify 20 martsa 2024 ity izay fanombohan'ny herinandro masina rahateo. Zakaria toko fasivy andininy fasivy ka hatramin'ny faraika amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mifalindrina ry Ziona zanakavavy, manaova fifaliana ary Jerosalema zanakavavy, ino ny mpanjakanao avy eo anao? Marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy izy sady mitaingina boriky, dia zana-boriky tanora, ahofanako tsisy kalesy intsony Efraim na soavaly any Jerosalema, hofanako koa mitsipika fedina ary teny fiadanana amin'ny Jetlisy. Fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Ny aminao koa no ny rano fanekena taminao rehefa namoahako ny mpifatrotrao avy tao an-davaka tsy misy rano. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia tsaroana ny faminanin'ny mpaminany Zakaria ny amin'ny idiran'i Jesosy amin'ny fomba feno voninahitra sy feno fankalazana any Jerosalema. Satria eto dia mifaly indrina Ziona zanakavavy sy manao fifaliana Jerosalema zanakavavy satria indro ny mpanjaka miditra ao Jerosalema ao Juda. Ny mpanjaka izay miditra eto dia mpanjaka hafakely satria tsy soavaly no ampiasaina fa zana-boriky tanora izay malemy fanahy no ahitana any zany mpanjaka izany. Malemy fanahy dia fomba fitaovam-pitaterana ampiasainy koa dia zana-boriky. Lazainy mihitsy eto hoe tsy misy soavaly intsony any Jerosalema, tsy misy kalesy intsony ao Efraim, ary fanana ny fitaovam-piadiana mitsipika fa mpanjaka ny fiadanana ny tonga miditra any Jerosalema. Ilay mpanjaka ny fiadanana io dia mitondra famonjena ary azo antoka izany famonjena entin'izany satria mahatratra ny jentilisa koa izany satria hiteny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Tsy ao Jerosalema ihany no ahitan'ilay mpanjaka ny fiadanana fa ny jentilisa koa dia hitenenana izany fiadanana izany. Jesosy Kristy raha teo moa nefa niteny manao hoe ny fiadanako no meko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Kristy tokoa ry havana no nandrava nefitry ny fisarana tamin'Andriamanitra sy ny olona, satria rava hatrany tapiny ka hatrany amin'ny farany lay lamba izay manefitra ny efitra masina indrina sy ny efitra masina atao amin'ny tempolo, rava tanteraka rovitra rehefa afaka teo amin'ny hazo fijaliana
ny ainy Jesosy tamin'izy ny teny hoe vita. Sady nandatsaka ny rano koa izy. Ny rano eto no hamoahana ny mpifatotra sy izay voakeja hiala ao anatin'ny lavaka tsy misy rano. Ny toeran'ny fahafatesana zany ravana. Ny diran'i Jesosy Kristy. Ny fahafatesako sy ny fahafatesanao amin'ny fahafatesan'ity zao tontolo zao ty tamin'ny nandatsahany rano ary nalatsaka mihitsy ny rano na nalatsaka mihitsy ny ainy ary tonga maty ny mpanjaka ny fiadanana. Nefa efa maty tao izy, tsy voazo ny fasana tao izy fa nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia ny teny voalohany indrindra dia hoe fiadanana. Ry havana, zava-dehibe zany fiadanana atodry Jesosy zany. Indrindra amin'izao vanim-potoana iainako sy iainanao zay tsy isian'ny fandriampahalemana sy tsy isian'ny fiainana mirindra sy milamina zao fa kotana etsy, vonon'olona ery, esetra etsy, alatra be vavy etsy, kolokolo etsy faratsiny. Tonga Jesosy Kristy efa njakan'ny fiadanana hanavitra sy hanavitra anao ary hanesitra zay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra ao amiko sy aminao satria indro ilay zanak'olon'Andriamanitra tsy manesitra ny foatany zao tontolo zao andrano teo amin'ny azo fijaliana no ampiampadio ahy sy ampadio anao ary anamasina sy anamasina anao ka tonga anao masina sy tsy misy siny eo anatrehan'Andriamanitra araisin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'ny mpivoninany. Dia zany ravana no afatra ho antsika amin'ity boky ny Zakaria ity satria taza ny mpaminany Zakaria sady zany satria ny rano fanekena taminao no namoahana ny olona fatotra avy tao an-davaka tsy misy rano. 1:12 misy zany ary foanany avokoa ny kalesy sy soavaly sy ny zanatsipika ny fitaovam-piadiana fa iteny fiadanana izy ary zana-boriky noentiny manantona vonina ampiavana anao amin'Andriamanitra Jesosy Kristy satria ao aminy no misy ny teny fampihavanana sy anananao lay fiainana dia ilay fiainana manakizay ao amin'Andriamanitra. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zany. Aza velekeka foana zay foka anaiky an'ilay zanakao lay mpanjakan'ny fahamarinana, mpanjakan'ny fiadanana zay avo anay. Azo antoka ny fiadanana tolotra ny zanakao zany ary marina ny famonjena zay entiny satria izy no an'ny mpamonjy zao tontolo zao ary tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny rery ihany. Dia ataovy sa manambary zany zay sy ny faly manana an'izany indrindra ho an'ity firenena ity. Dia aoka Madagasikara ty programa sitraka ao ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Dia sitraka iny ary hivavaka hoe ainay zay ny an-danitra masina ane ninaranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra mena an'iny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay minika taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy lery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika rehetra ane zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanaka ary fanamasiny zao. Fiadanana ane ho an'ny ralahy ary fitiavana mamy finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana reo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Matoky izay ny antso anareo sady izany nanefy izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.